Halleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa vamalala no ianona amintsika amin'izao fotoanan'io izao. De faly be indray mahita anareo eto a. Ary de manonona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantso eto indray amin'ity androany ity. De ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. De faly indray mahita anareo indrindra amin'izao fotoana izay fidirantsika anatin'ny fitsarana tanteraka izao a. De faly be mahita anareo ary tononoko aminareo ny fiadanan'ny tompo a. Tonono amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo a. Ho antsika rehetra izay tonga eto indray tratrantso. Raha androany ianao vao tonga eto a, de teteny aminao hoe tsy kisendrasendra ny ahatongavanao miaraka aminay eto amin'ity androany ity. Teteny aminao koa hoe maharitatra amin'ny farany a, fa misy hafatra ho tenenin'Andriamanitra aminao a, amin'ny alalan'izao fandarana zao. Mety amin'ny alalan'ny hira, mety amin'ny alalan'ny toriteny, alalan'ny vavaka, za mino fa tsy tongatonga fotsiny eto ianao a, fa misy kasika tian'Andriamanitra ho atao a eo amin'ny fiainanao. Ka de maharitatra amin'ny farany a, raha androany anao vao tonga eto tsara fantatrao fa maharitra eo amin'ny adiny iray sasany eo ny fotoanantsika a. Misy hira, misy vavaka, toriteny indrindraindrindra ary misy koa vavaka firenena. Androany a de raha nabavintsika Iama avy any Koety a no hitondrany vavaka fanombohana. Raha nabavintsika Suzel avy any Suisse a no hivavaka ho an'ny firenena. Ny tenako kosa no hitondra tenan'Andriamanitra tsotsotra amintsika tsirairay avy eto a amin'ity androany ity. Ka dia maharitatra amin'ny farany ary a, de ho tahin'ny tompo antsika tsirairay avy. Anabavy Erika Raka ny hitako niditra voalohany teo a, dia tahin'ny tompo manokana anabavy Erika Raka, Robin Full of Grace, Rodine Marie, Tahir Mario, Jonathan, Eliana, Maoly Fally, Maman Valtina, tahin'i Jesosy daholo a ianareo rehetrarehetra. Alléluia. Becky Rolande, Verselina, dia Razana Monique, Olga Ranoursou, Angela Io, Emy Manambotso, Solana Irina, Marie Gilda, Onkaraja Mandimby, Rasona Tenaina Angela, Verselina efa teo, Rasoana Tenaina Angela, Contre Camaradin'i Jesosy, Erika Someva, Iama, Tahir Mario, efa narabaiko teo, Olga Dorline, efa hitako tatoato indray tao, Alléluia. De Marijo, de Fleur, nabavy Fleur, Berthe, Eliane Pa Eliane, dia Jessica Paticino, Elifanto, Felina Rakoto, dia tsika tsirairay avy a, izay mety mbola tsy voatonoko teo, Anitra Nirina, Aried, Sandrine Erika, Tsiry Amboara, Marie Rafa, Koda Leonie, Verselina, evintelo zay. Faly ray Eritovo, tahin'i Jesosy daholo tsika tsirairay avy. Zay no elary fa andolo tsika hivavaka ho an'ny fandaharana. Tsara raha apetraksika ampitan'Andriamanitra zao fandaharana zao a, mba ho feno fanatrehan'Andriamanitra tokoa. Ka andao ampandrosotsika ny anabavintsika Iama avy any Koety a, izy a no hivavaka ho an'ny fanombohana. Ka andao ary aho ampandrosotsika izy a, de tahin'ny tompo ary anabavy Iama hanao ny fitenenana. Alléluia. Tahin'ny tompo pastera, tahin'ny tompo tsika tsirairay avy izay mpanaharika izao fandaharana vavaka fambenana izao. De mbola hiara-vavaka tsika tompoka. Misaotra anao izay Jesosy malala fa tafavory eto indray. Misaotra satria narovina ny tontolo andronay. Menao hery tanjaka fahasalamana ka natratra izao fotoana izao indray izay hoe fotoana andeha hitadiavana ianao, fotoana izay matoko sy mefa isy ny fanatrehanao. De mankasitraka tompo malalo satria na dia mpanota tsy mendrika ary izay tompo malalo dia mbola kasihanao tsy navelanao tafandimandry mbola tonga eto indray amin'izao fotoana izao a. Dia finahana sy bebana eo anatrehanao tompo malalo izay rehetra nataony hatsaraka ny sitraponay. Amindraha fo aminay tsirairay avy tompo, petraka hipelantananao amin'ny fiainana ary manontolo indrindra izao fotoana izao tompo malalo. Dia mivavaka aminao izany amin'ireo mpanomponao izay hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tompo a. Ianao nenanidry lehan'izy ireo tony lela hitsatoka ty anatinay tsirairay avy. Dia eo koa pastera velapelatra izany tompo malalo dia ianao koa nenanidry lelany amin'ny alalan'ny fanahy masinao a. Dia petraka ifenepelantananao koa ireo vavaka amin'ny firenena tena hoe fanahy masinao koa tompo malalo nametraka ny
fotoana mba afaka ao am-bava dia apetraka efa nipelantanana izao fotoana rehetra izao tompo malalo matoky sy mihitsy zay tompo malalo ao efa rakofinao amin'ilay rano sarobidy any connexion tsirairay ihany mba tena hoe tsisy anelingelina mba handeha tsara mivavaka koa zay tompo malalo ao amin'ireo namana tsirairay avy zay mbola eny an-dalana avy miasa zay mbola eny an-dalana mody ao tompo malalo tsy afaka manatrika izao fotoana izao ianao tompo malalo hoe kasika azy ireny tsirairay avokoa anafaingana ny dian'izy ireny anamboatra ny programan'izy ireny tsirairay avy tsisy diso anjarany amin'ny fanatrehanao dia mbola mivavaka aminao koa zay tsirairay avy ny afona tsara tena mba hoe feno fifantohana feno etaeta hitsena izany teninao masina izany ary tena hoe ompiany mpankatoy zahay tompo malalo ary tena hoe feno fitiavana anao tokoa tompony tongavana entika matoky sy mihitsy tompo malalo amin'ny alalan'izao fotoana izao dia izay rehetra manan'olana tompo malalo dia efa hainao amin'ny alalan'ny teninao dia efa atoky izay ho ankatoy zahay dia efa ho ravarava izay rehetra tsy amboleny tanana amin'ny fiainanay ny aretina ny olana isan-karazany dia manatrefy ny tompo fa vonina miainanao zahay dia voninahitry ny anaranao ihany anaovana izany vavaka izany te dratsy satara mpangalatra ny connexion mpanengelina anay tsy hifantoka didina janak'ery-janam-pahefana miala amin'izao fotoana izao dia apetraka fenipelan-tananao ary tompo malalo ao fotoana anay rehetra eto dia amin'ny anaranao masina anaovana izany vavaka izany alleloia amen. Alleloia sotra betsaka ny anabavintsika iama tao anatin'izay vavaka izay alleloia dia ho tain'Andriamanitra ne ianao sotra betsaka indrindra amin'ny fandraisana anjara dia Andriamanitra manankarena pasoavana me amaly fitia anao dia ho tahina hatramin'ny angonanao sotra betsaka ranabavy iama androandro tsika moa dia zany hitondra tenin'Andriamanitra eto satria misy zavatra kely tiana ho ampitaina tiana ho resahana iresaka manokana momba ny fanosorantsika androany alleloia momba ny ositran'Andriamanitra ka dia mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia anao hiritsika tahaka ny mahazatra nefa ao anatin'izany dia mbola miarahaba n'izay vao mety tafiditra any mami efa narabaiko teo kay zany hoe fanareo rehetrrehetra ihany ngamba ny teo tsy dia mbola nisy vaovao hafa niditra fa nareo ihany no mifamezivezy teo dia tahiny tompo ary isika tsirairay avy dia ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe ny firan'ny Mosesy sy ny zanak'ondry ho avy ny fotoana manana ny lokanganao ianao Davida dia nanana ny lokanga ny nidiran'Andriamanitra tamin'ny alalan'iny lokanga iny nahavitany nidiran'Andriamanitra nanoratra salamo ary indrindra na dia soa laiza dia délivre tamin'ny lokanga zay teny Davida resaka manokana mombamomba ny Davida tsika rehefa avao Davida mpanjaka mialohan'izany daholo tsika hihira sady arabaina ihany zay voaniditra iandony irina Jaotila tafita soa Maolo Falia efa narabaiko teo Marie Gilda efa narabaiko teo dia iza koa mbola tsy narabaiko teo efa narabarabaiko teo daholo angamba Fleur efa narabaiko dao ary sotra ny nabavy amintsika tamin'ny vavaka mahafinaritra dao ary mino finaritra dia ny tenin'Andriamanitsika rehefa avy eo dao ary Leave this in my
matalanjo miasanao tompoko Andriamanitra tsito mahitsy sy marina ny lalana ry mpanjaka mandraky izay izanotsy ataotra alleluia ary izanotsakarazany anaranao tompo ianao no masina tompo ianao no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankokeo anatrehanao fefanary ary ny fitsarana marina natanao ary izay naharesy ka afaka tamin'ny biby sy ny sariny ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra nitana ny lokangan'Andriamanitra ary mihira ny firan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firany zasy ianao koa mba hira ohatr'izany raha mijoro zasy ianao alleluia averitsika fandroana zany izy zany ho voninahitr'Andriamanitra alleluia dia saintsainy fa ianao koa hijoro alohan zany ranomasina fitaratra zany ao aorianao raha mijoro tsara ianao alleluia efa nomena oera oitra efa nomena oera ho andresy aharesy ny fahafatesana na ny biby diaza tsy mahontsinahy sy ny sary miary nisan'ny anarany dia hitsanganao ka hira hoanao dia hitsanganao ka hira hoanao lehibe sy matalanjona ny asanao amen jesosy tompo Andriamanitra tsito mahitsy sy marina ny lalana ry mpanjaka mandraky izay izanotsy ataotra izanotsakarazany anaranao tompo ianao no masina tompo ianao no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankokeo anatrehanao fefanary ary ny fitsarana marina natanao ary naharesy ka afaka tamin'ny biby sy ny sariny ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra nitana ny lokangan'Andriamanitra ary mihira ny firan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry izy amen alleluia nataoko fananinana verin'indroa izy iny ny antony dia antony roa ny antony voalohany foy de foy izy iny raha mandinika tany hoe de foy iny hira iny de tena mahafinaritra de mahafinaritra de nefa tiako tafiditra tsara ao anatinareo
anatintsika rehetrarehetra tena naveriko indroa ary rariny tsika raha isaintsaina an'izany fa ho avy tokoa ny fotoana iran'ny firahana Mosesy sy ny zanak'ondry sy Jesosy tsika eo anoloan'ilay ranomasina fitaratra. Ny anengatahako aminao dia izao mijoroa ianao mijoroa isika tsy ho ela ange zany e. Atao antsika elaela tsy dia niresaka momba an'izany ho avy Jesosy satria ao koa ny zavatra hampatoriana fa na dia tsy nitory an'izany ary tsika elaela miteny anao hoe efa akaiky reto dia mimana foana ianao no amin'izany andro lehibe izay isehoantsika eo anoloan'izany iarahantsika amin'ireo anjery analikisy ireo olo-masina ireo manao akanjo fotsy eo anoloan'izany ranomasina fitaratra hao an-danitra izany ka dia samy mahery samy hitahian'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Zao tsy dia natao ho annonce ngeza be moa izy ity, tsy dia natao hoe zavatra ngeza be ahoana satria dia misy zavatra kely hitranga eto amin'ny fandaharana andramika izao rapitso. Ny tena marina tsy eto amintsika rehetrarehetra fa ato anatin'ny groupy izay maharesy satria dia tonga ny fotoana hanosorana. Halleloia. Isy fanosorana zany rapitso saingy tsy ho eto amintsika hoe tsika public eto hoe en ligne eto fa ao anatin'ny groupy izay maharesy rapitso ao anatin'ny fidirana riva dia misy fanosorana eto amin'izao fandaharantsika izao, eto amin'izao fikambanantsika izao. Ina moa ny fanosorana? Fanosorana dia fitsofana rano an'ireo ankizy rehetra izay mpanao asan'Andriamanitra indrindra ny mpitoroteny eto amin'ny fandaharana andramika izahao. Manomboka rahampitso zany dia apetraka. Halleloia. Amin'ny toerana misy azy ireo mpitoroteny eto amintsika ireo. Hatramin'izay mbola nojerena aloha, mbola nizatra aloha, mbola nianatra aloha dia tonga ny fotoana efa ela moa izy io na mangin'Andriamanitra any mivady saingy manana fotoana ny Andriamanitra ary koa isika koa tsy mihazakazaka loatra isika fa io ny fotoana. Ka dia rapitso ianareo rehetra ao amin'ny groupe izay maharesy indrindra ianareo efa mpitoroteny dia manomana tsara ny fo saina sy fanahy hiatrika an'izany rapitso. Raha vita ny toriteny rapitso dia hiatrika an'izany tsika. Mahafinaritra moa fa halleloia zareo avy any Allemagne dia tonga amintsika aty Frantsa ary dia ho avy aty tokantranonay hitandrina sabata rapitso ry zareo avy any Allemagne. Ka dia zareo moa nahazo tombony satria dia ho aty tokantrano mihitsy ho aty aminay mihitsy ry zareo no hanatanterahana an'izany. Zareo zany tsy en ligne fa dia tena mivantana eo. Ny anton'izany dia satria mba nisy fotoana nankaty ny ankizy sasany dia mba nangetaeta koa izy mirahalahy dia rahalatody sy raha Jonathan hoe mba teo mba hoaniko satria nisy fotoana ranabavy Fleur, ranabavy Itody, ranabavy Aina, Lala Mario, Tahiry Mario tonga taty dia mba nangetaeta koa izy mirahalahy dia tao anatin'ny tampotampoka ihany nanapahany hevitra hoe hoany zay koa moa raha teo ny tokantranonay dia tsara fantatrareo fa tokantrano misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra. Rehefa sendra lalanao aty dia tonga avy nisy fotoana zao nisy olona avy any Bretagne dia nandevina taty akaikinay taty Troyes dia nandalo taty tokantranonay dia aza mandalo tanahy misy havana fa marina fa ty andafy ohatrany tsy dia tena matetika izany fa ato aminay dia misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra. Ka dia ho avy aty ry zareo rapitso efatra menadamo angamba izy ireo no ho avy aty rapitso hiary hitandrina sabata aminay ato tokantrano. Zay moa zany ny programa ho anay manokana fa isika ao amin'ny groupe dia hiatrika an'izay tsika rapitso. Rehefa nitenenina anareo moa zany zavatra zany efa nika ataontsika tanaty Vaticanina saingy teo ny mamy be ny fotoanantsika, feno be ny fotoanantsika tamin'ireny
toerana koa moa somary arerahana ihany tao anatin'ny fivadikanana telo andro ka dia tsy vita tamin'io fa tamin'ny herin'ny indray fandraisana mpanasan'ny tompo a dia raha pitso ny tena fotoana mety indrindra fotoanan'Andriamanitra halleloia ka dia resadresaka momba an'izany tsika androany manina moa no misy an'izany manina moa no atao an'izany dia tsotra fotsiny aloha voalohany indrindra tsara fantatreo misy groupy maromaro eto amin'izao fandarana andramoka izao zao misy a groupy a izay ary zareo rehefa tonga aty an-trano tsy avelantsika mody rapitso a tsy avelantsika mody rapitso reo tsy maintsy tsy maintsy maty aty reo dia mba mijanona kely aty ipiraka aty aty aminay dia zao eto amin'ny fandarana andramoka izao ho anareo izay mbola tsy tafiditra anatin'ny groupe vavaka fiambenana 1 dia afaka miditra nareo ina moa dikan'io vavaka fiambenana 1 io a dia groupe a natao a ampivondronana ny ankizy a izay efa mpanaraka matetika ny fandarantsika raha mbola tsy ao anatiny zany ianao a dia afaka mihinana gâteau ka dia avy eo tsika makany amin'ny zory Selina sitrapon'ny tombo ho any amin'ny zareo any koa rehefa tsy ho ela halleloia petraksika amin'Andriamanitra daholo zany dia ina moa zavatra tiana tenenina hoe io vavaka fiambenana io a groupe vavaka fiambenana dia natao anareo rehetrarehetra ny tsara ny antony idiranareo ao dia tsotra indrindra amin'izao fotoana efa sarotra zao no mitady an'ity fandarana ity tsy hita mihitsy ny aiza tsy mahazo notification ntsony nareo sy ny sisa ka raha te ahazo an'ilay hoe fa manomboka ny fandarana dia maray message nareo dia mangatana amiko dia ampidino anatiny groupe vavaka fiambenana 1 ny anaran'ilay izy vavaka fiambenana taloha matsy nisy vavaka fiambenana 1 2 3 4 dia navondrona anankiray fotsiny izy io halleloia dia misy ndray groupe manaraka mpitondram-bavaka dia ao indray fitondrana am-bavaka dia misy groupe hafa indray a groupe a izay maharesy ka io groupe izay maharesy io dia groupe a tsy ny olona rehetra miditra ao fa izay olona efa mba tena hoe vonona tena androso ary vonona tena androso a tsy vonona ny androso fotsiny fa tena vonona tena ho any an-danitra mihitsy ary tsy hanao kitototsony amin'ny fanompona an'Andriamanitra ary ao amin'io groupe io a dia sarotany izay mivady mitondra an'io groupe io tsy azo atao tsony ao rehefa tafiditra anaty groupe io anao dia vitatra eo reny publication zavatra tsy dia misy dikany reny mijery ny comptenao ny olona dia mahita olona tena vavaka ianao ny eny ivelany a mety ny ao anatiny koa tsy ambakan'izany ary ny fifampitondranao mahafinaritra fa mifaly miara-mifaly ary maray misaraka fa misy disciplinao a misy tena hoe entitra ny fifampitondranao a eo amin'ny lafiny a ara-panahy dia ireo ankizy hitanareo izay mandray anjara reo indrindra reo mpitory-teny sy mpandray anjara vavaka fanomboana sy vavaka fianareo ny akabetsahana eo anatin'ny groupe izay maharesy ndray matsy misy miteny hoe mampidiro anatin'ilay groupe izay maharesy dia tsy afaka mbola mampiditra ao ny atony dia zao raha ampidirinao nareo nefa mbola tsy fantatrareo kory ny zavatra fitsipika ao dia nefinareo raha voatra mbola manaonao foana indray dia tsy maintsy esorinao satria ny voatabia bobongolo mantsy a tsy azo atao miaraka amin'ny voatabia mbola tsara fa mamindra ny bobongolo ka ny tiako tenenina hoe io groupe io zany dia groupe miavaka io eto amintsika raha ohatra tianao androso foana zao fandarana izao dia aza adinao ny mitondram-bavaka ny mivady dia mitondram-bavaka an'ireo ankizy ireo ny mifanohana aminay mivady hitandreo tsara fa zao efa 20 zao zareo a sary 20 izay tsy tadidiko 20 angambany nefa mpitory-teny ao anatiny io dia fantembo mitory-teny mbola misy groupe misy ankizy hafa ao fa mbola tsy manomboka mitory-teny satria mbola mizatra tsy maika raha teo moa tsika antsika tsy maika tsy mihazakazaka ny zava-dehibe fa ny mandeha fa tonga hatramin'ny farany halleloia ka dia nisy ny fotoana fampizahana toetra ary nisy ny fotoana ohatrany hoe nanaovana karazana ohatrany hoe fianarana asa tao anatin'izay fotoana elaela izay ao anatin'izy ireo a dia misy ankizy misy olona manana fanomezam-pahasoavana samy hafa misy ao zao a tena saiky ny akabetsahana moa zany dia hitantsika fa mba omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana amin'ny fitoria-teny amin'ny fampaherezana ao anatin'ny fitoria-teny misy olona ao a tena mahay mampahery be misy olona ao a mahay mampiona be misy olona ao a mananatra be mihitsiny dia misy olona ao a efa manomboka hitanao hoe manana mahay mampianatra dia ireo rehetrarehetra ireo zany ao ambadika zany misy olona ao a manana fanomezam-pahasoavana amina
resaka fahitana fahitana misy fahitana hitany matetika mahita fahitana reny fanomezam-pahasoavana daholo reny. Misy olona ao manana toe-po tena takany Dorcas, ilay vehivavy atao hoe Dorcas, de samy manana ny azy. Rapitsotsika fantatra momba an'izany. Ao aorianan'ny rapitso zany de afaka hita am'izay nareo ohatra nay mivady kely maromaro. Alleloia. Anomboka hizara am'izay ny asa ao aorianan'izay, tsara fantatrareo zany zavatra zany. Ireo ankizy ireo hatramin'izay zay sarotsarotina ihany hoe misy ankizy vao miditra eto de mandeha mampahery olona mpijery eto, de re zavatra tsy mety ny ataony ihany na zavatra ohatr'izany de manjary fanomboka ao anatin'io dia araka ny tenin'ny ranabavy Rodiny mihitsy de manomboka ao aorianan'ny rapitso zany de ho zaraina am'izay ny asa eto amin'ny fandaharana andramboka izao. Ireo ankizy rehetrarehetra ao amin'ny groupe izay maharesy ireo de tsy voatery izay mivady rery intsony no mandray anareo, fa afaka manomboka mampahery anareo izy ireo. Zany hoe afaka tonga zany nareo de miresaka amin'izy ireo, mbola ho avoakana eto daholo moa ny anaran'izy ireo sy ny sarin'izareo, de afaka nareo misy fotoana zay tsy azonareo amin'ny telefônina, mety tsy tafaresaka aminareo de afaka tonga nareo de miresaka amin'zareo, entina bavaka sy sisa. Mazava ho azy misy foana ny zavatra zay mbola tsy vitan'izy ireo de tsy maintsy eo zay mivady tahaka ny délivrance, tahaka ny misy olana tena mifamatopato mihitsy mila dinidinika sy ny sisa, dia zay eo foana. Zay zany tsy hoe tsy eo fa eo zay fa anomboka ampahery tsikelikely eny am'izay ireo izy ireo. Eto zao de efa mahafinaritra ranabavy Berta zao efa manana ny ondriny kely de ampahereziny ihany, anankiray roa telo tsy maninona ampahereziny ihany. Ralatojo efa manana, nareo reo fa manana daholo de manomboka reny mampahery anareo, mampianatra anareo izay aorian'ny fanosorana de fantatr'izy ireo raha teo ny zavatra tokony ataony any aminareo. Halleloia. Aza misalasala zany nareo. Avy any ny fotoana tsy maintsy ioanantsika ary tsy maintsy ifampiresahantsika, fa mety misy ny dinidinika amin'ny voalohany karazana ohatry hoe base de zareo aloha mampianatra anareo an'izy, miresaka anareo an'ilay izy rehefa voninareo tonga am'izay tsika de ifampizarana am'izay le asa nefa averika ihany izay mivady eo foana. Ny tanjona de zao rehefa malala ianareo rehetrarehetra ireo ny tanjona mivady de tsy hoe mpihaino foana nareo fa ianareo koa ho fahazavana eny am'izao tontolo zao. Halleloia. Halleloia. Zany ny tanjontsika. Raisingary avana hoe tsika enina amby efapolo reo nge lasa mpanompon'Andriamanitra daholo mitory-teny sy mampihery olona hisy hazavana ihany hiposaka ihany ny fahazavana. Halleloia. Ka de ho tahin'Andriamanitra ane tsika rehetrarehetra. Ndraiky tsika ijery kely hoe inona ny atao hoe fanosorana, inona no vokatsoa, inona ny atao hoe fanosorana sy ny sisa. Ao anatin'izany fanosorana zany de misy ny teny atao hoe ositra, nosorana, ositra. Halleloia. Ary raha nompan'Andriamanitra sika, halleloia, de ny zavatra rehetra ataotsika de mila ositra. Halleloia. Mila ositra. Mitory teny ianao indrindrindrindra, voalohany indrindra mila ositra ianao. Rehefa vao ositra ianao no mitory teny de tsy miheno tory teny ireo olo ireo fa mihinana tenin'Andriamanitra. Rehefa misy ositra ianao mitory teny de tsy manao an'izao le olona hoe miditra avoaka ampidiriko eto de avoakako aty, tsy azony atao an'izany, fa le izy miditra eto to de mitsatoka aty anatin'ny fondy. Taditsika Petera sy Jaona fa rehefa nitory teny de voatsindrona tampon'ny olona. Zany ny atao hoe ositra. Afaka mihaino tory teny ny olona fa ohatry ny mihaino tononkalo ihany ny olona raha tsy misy ositra. Raha mpitory teny tsy misy ositra de tahaka ny olona mihaino kabary ny olona. Halleloia. Ny zavatra rehetra ataonao ho an'Andriamanitra amin'ny ara-panahy dia mila ositra ianao. Mila hira fiderana ianao, louange ianao, mila ositra ianao. Fa hitanao zany hoe ianao mihira, misy olona sitrana ny ambadimbadika any, ositra ny ilaina am'izany. Mametra tanana ianao na metra tanana impira eo ianao fa tsy misy ositra
de miala maina reraka fotsiny lohan'iny olona iny na inana mitarika fotoana ianao mila ositra ary rehefa anatinao ny ositra na fehezanteny kely aza na atao ke ray minitra ny fotoana omenanao itenenana misy olona voatsindrona any inona ny dikan'izany inona ny natonga zany satria ianao voaositra alleloia alleloia ilaina ny fanosorana ilaina ny ositra ary hoatokantsika reo mpitory-teny eto amintsika ireo ho atokantsika ireo mendrika an'izany koa reo ravana malala reo ny miara mifanohana amin'ny vady isan'andro isan'andro eto reo tena tsy manary any amin'ny vady isan'andro eto mahatotosana zao fandarantsika zao de tadidinareo fa izy ireo mitondra-bavaka atsika eto de isaky ny latsinainy larobisoma de miara mivavaka zay rehefa vita ny fandarina ohatrao mitondra-bavaka nareo rehetrarehetra ireo mitondra-bavaka ny fandarana mitondra-bavaka ny zavatra hatramy kely indrindra am'izao fatotosantsika an'izao fandarana izao ho any vady manokana na de ataoko aza hoe fakasitrahana fotsiny de mendrika no ho tsofinay rano izy ireo pisy nefa ambonin'izany zavatra rehetra zany mila tena hosoran'Andriamanitra izy ireo ampiasain'Andriamanitra ao ambadiky ny fanosorana zany de izy zavatra hiariary eny aminareo rehetra rehetra eny anomboka izy zavatra hitanareo mitombo ao anatinareo manomboka misy zavatra hitanareo manatombo any anatinareo mety hatram'izay nareo voafetra teo amin'ny fitoriteny na mitory-teninareo ary hatram'izay mety mbola tsy hitanareo drenareo mampahely drenareo oatra fa ao aorianan'ny fanosorana de ho hitanareo mandeha makaiza mirona makaiza kokoa na mitory-teninareo na ny asan'Andriamanitra zay ataonareo manomboka mipotra ny fanomezam-pahasoavana any anatinareo betsaka ny fanomezam-pahasoavana misy mahay mahandro sakafo atao amintsika ato ranabavy soameva manao an'ilay aki-cuisine rehefa lahady alleloia fanomezam-pahasoavana zany ao amin'ny za zao tany ranabavy selina ndray tsy manao aki-cuisine fa mahay mahandro sakafo be rehefa amin'ny etentsika hoany zany ranabavy selina sy ralahy Gérard hoany amin'ny ranabavy selina tsika fa tsy hoe tsika rehetra ao an-tranony daholo fa anofa-trano any akaikikaikiny any tsika sady mijery ramasina tsara be ny amin'izareo ny Bordeaux za tany de hoany tsika fa mahay mahandro sakafo be koa ranabavy selina fanomezam-pahasoavana daholo zany misy mahay manjaitra eto misy mahay manao zavatra maro eto zany rehetra zany ke fanomezam-pahasoavana alleloia famelohan'ny zavatra rehetra eo amin'ilay zavatra ampiasaintsika amin'ny ara-panahy de ilantsika fanosorana maky ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika fampidirana lavalava izay zavatra nataontsika teo zay alleloia antoka atsika maky ten'Andriamanitra tsy de lava be moa zavatra horesantsika androany Samuel voalohany toko fa 9 ijery fotsiny tsika ahoana ny olona rehefa voaositra inona ny lanan'izany many raha mandeha am'izao ny nanosorana Davida ho mpanjakan'Israely hoy Jehovah tamin'ny Samuel vakitsika Samuel voalohany toko fa 9 alleloia mahandro soa daholo zay mino an' Jesosy zay nabavy selina ary hoy Jehovah tamin'ny Samuel mandra-pahovilana ny alovanao an'i Saoly nefa za efa nandazotry mpanjaka ny Israely fenoy diloilo ny tandroka ao ka mandehana fa irahako any amin'ny Jese Betlehemita ianao efa nahita mpanjaka ao amin'ny zanany halleloia mitondra diloilo ianao Andriamanitra angery avy nanonteny ny diloiloko masina no nanosorako azy zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanosorana ary na de Andriamanitra aza de manositra alleloia iza moa ty Davida i Davida angery avana malalina ka olona nandiso fanantenana ny Saoly raha tamin'ny maha olombelona satria Davida de olona tsy de makaiza olona tsy de manaitra tsy de misintona maso tsy de makaiza ny tena marina olona dino mihitsy azy Davida angery avana ny fiainan'i Davida zany angery avana ny an-tsahy
ondry nge ny firesaky Davida ondry ny namany Davida ary za mifa na de matory ary misy fotoana Davida matory kely de mamaka hafanana anatina voan'ny ondry ao olona tsy de maka izy ary mety misy fofofon'ondry zay izy rehefa miona aminazy ianao zay marina namana taloha misy olona mpanatitra yaourt sy ronono anay mahade zay ny anarany fa vao mahita azy de misy fofona ronono sy yaourt ny akanjo le malamalabany tena misy fofona ohatry ny yaourt mandehandeha mahade ronono mandehandeha ka i Davida nge misy tsy de maka izy aho vao feno de fofon'ondry fa zao misy mason'Andriamanitra manao ohatry zao tsy nijery mahitsy fa masona andeha ohatry zao mitady efa nahita aho izy na makany amin'ny Jesse Betlehemita fa nahita Jesosy taranaky Davida tsara fantatritsika fa Jesosy dia teraka avy ao Betlehem Jodia ke Davida nge dadan'i Davida Betlehemita taranaka Jesosy zanaky Davida alleluia de zao noteneniny hoe zao izy mitondra omby vavy anao ka lazao hoe avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova ary atsoa Jesse ho avy any amin'ny fanatitra ary za fafantatra anao izay ataonao de hosoranao izay ho lazaiko aminao misy olona eto zany hosorana izy any ambadimbadika any tsy mbola fantatra izy io tsy mbola fantatra izy io ny ankizy rehetrarehetra zay membre eto amin'ny groupe eto tsy mbola nisy nafantany misy amin'izy ireo mahafinaritra be tsika moa amin'ny alahady lahady ho avy zao de raha misy ny fotoana de mety misy ampahany amin'izy ireo ny fandalantsika amin'ny lahady zany de zao fijoroana vavolombelona foy mba hitantaran'izy ireo na ny fomba nidirany teto mba hahafantaranao koa fa ianao tafiditra eto io tsy tafidifiditra ho azy teto ianao fa tena misy programan'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra hiditra hatrany amin'ny lalina indrindra ianao raha tianao ny fampitantana aminay de tian'Andriamanitra hiditra hatrany amin'ny lalina indrindra ianao alleluia tany tompo anabavy Linda zay mbola tsy hitako teo dia izy de io zany samy nanana ny fomba ny fankahitana sy nidirana teto ireo ankizy ireo ary tsisy nafantatra zany de nomelo fa ireo de ho lasa mpitory-teny eto ho lasa olona akaiky anay eto ho lasa olona horenareo ary reo ankizy ireo nge zay fantatry nareo ny olona fa reo nge fantatry ny olona zao tsy fantatra mihitsy zany le izy tsy fantatra mihitsy iza ny alala hoe zany rehanabavy Rodina zany no lasa mpitory-teny teto tsaroana mihitsy ny fomba nidiran'izany tato anatin'ny groupe tato iza ny nalala zany hoe ranabavy Berthe ranabavy Suzelle ranabavy Soameva ranabavy Marijo rehetrarehetra mba le ankizy tsy de voateny matetika mantsy ny tenaiko satria nandray hafa foana voateny mahatonga an'izany hoe ampahany teneny ka Davida ravana malala olona tsy fantatrao zany tsy napozinao fa Andriamanitra te hanositra azy de nalefa mpanositra nasina nitondra diloilo ary fenoana diloilo alleluia diloilo feno satria omena ositra feno alleluia hosorana feno de zao ravana malala rehefa tonga tany moa de feziko ny tantara tonga teo de tena tonga de nisy olona nieritreretin'ny Samuela hoe izy ny rahalahin'i Davida sasany tsara tarehy ry Abinadaba ry izy avy ny rahalahin'i Davida tao izy avy nefa hitany na diso fanantenana azy ry Eliaba
lava be fotsiny ka tsy ny alavany fa Andriamanitra no nahita. Tsy bika aman-tarehy tsy aman'endrika no nanosoran'Andriamanitra ny Davida, fa ny toe-pony Davida nifandray tamin'ny toe-pon'Andriamanitra araka ny fon'Andriamanitra. Zao anefa ry havana malala ho an'i Jese, i Davida tena tsy de misy, tsy de tena hoe ngeza be tao an-tanàna, satria araka ny teniko taminao na de tonga aza Samuel lehilahy lehibe mpanompon'Andriamanitra anao fanatitra ivahiny ao amin'ny Jese, i Davida tsy mba nataony teo, satria rehefa tany amin'ny farany de nantany Samuel hoe reto daholo ve ny zanakao, de ozy izy Jese ny faralansy izy fa miandrondry izy taka ny teteny hoe sabelao izy hoaniko afaka manomboka tsika fa izy efa any efa zay foana fiainana efa zatra an'izay izy, ozy izy di Samuel manrahaka azy fa tsy hipetraka ina antsika ambara-patongany eto, de nandriraka azy izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady bary maso no tsara tarehy ary ho Jehova mitsangana hosory izy fa io no izy. Halleluja, halleluja. Ankory tsy midika hoe loko menamena indray ny volonareo rapito satria hoe mena volo izy fa efa mena volo hatrany akibondreny ny Davida, satria indray zany hoay ndao tsika ndoko volo de mba tsika tsy mandoko volo zany. Isika ny volonao aza lokona mena, maitso, mavo, inona, orange rehetrarehetra, ary raha tonga ny fotoana fotsiny volonao aza lokona mainty kory. Ny antony de zao, ny fotsy volo, ny olona fotsy volo nge mekajy ary Andriamanitra nge nandefa an'ireo zavatra rehetrarehetra reo misy antony eto ny fotoana tokony fotsy volo ianao de aza forcé lokona mainty. Hoavy ny orana na hoavy mafana fitanao zany rotsaka aminao iny loko maintimainty fitako nge zany, avy ny orana fa inona tonga de mampatahotra le lokom-bolo iny nidina daholo. Rehefa tena rehefa sola ianao aza manao solo volo ianao fa tsy mamenatra ny sola. Misy antony daholo nanaovan'Andriamanitra antsika. Volonao maintimainty tsara io mainty mihitsy ny lan'Andriamanitra an'io, fa raha tian'Andriamanitra ovaina menamena, maitsomaitso, mangamanga, violet, nataon'Andriamanitra nivoatra ny tanalahy izy olona zany, fa io ny tiavan'Andriamanitra anao. Ary mandeha amin'ny dinga antsika, misy fotoana ny vehivavy fotsy volo, ny lehilahy fotsy volo, voninahitra zany. Halleluja, aza lokoina. Misy fotoana lasa le volonao ko atao ahoana ary. Paoly ry havana sola aloha fa tsy nanao solo volo aza manao solo volo. Halleluja, fa io nanaovan'Andriamanitra azy. Nge ry havana tsy hoe mikarakara fa tany vatanao zany karakarain'Andriamanitra fa aza manahy ianao. Raha tsy karakarain'Andriamanitra ny vatanao tsy naniry intsony ohatra reo hoanao reo. Raha tsy karakarain'Andriamanitra ianao tsy fantatro intsony zay nefa raha ny vatanao io. Ny karakarain'Andriamanitra anatin'ny torimasonao hatramin'ny taovanao karakarain'Andriamanitra. Tsisy ninona hovainao reo. Halleluja, tsy aza-tsatsiaritra iny amena volo izy. De zao ny tenen'Andriamanitra tonga am'izay Davida tonga de nahazo baiko Samuel, tsangana hosory izy fa io no izy, io le tedaviko. Halleluja, ny olona hosoran'Andriamanitra koa rapitso, io mihitsy ny tediavin'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, fety be rapitso ka, fety be rapitso ny atsika, fety be rapitso ny atsika. Nitsodranonareo fa azonareo meloa rapitso fanosorana. Halleluja. Ary Samuel nandray ny tandroka feno diloka nanositra azy teo amin'ny rahalahy le manositra sady zay zao tamin'izay nosorana tena nasiana ndrarahana menaka mihitsy sady nitsofina rano tena ndrarahana menaka diloilo mihitsy. Halleluja, dia nanositra azy teo amin'ny rahalahy ary niaraka tamin'izay ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Halleluja, tao anatin'le nanosorana zany. Halleluja, halleluja, tao anatin'le fanosorana tonga de nisy, halleluja, nisy
ositr'Andriamanitra nisy fanan'Andriamanitra latsaka tamin'ny Davida. Zany hoe Davida raha malala tao aorianan'ny fanosorana na de lehilahy efa nahery fo, lehilahy efa zatra niankina tamin'Andriamanitra, fa vao ositra Davida latsaka fanan'Andriamanitra, midika zany misy zavatra hafa vaovao na matombo. Ary nareo minoana nareo rehetrarehetra reo fa ianareo rehefa vao ositra rapitso isy fanan'Andriamanitra latsaka ao aminareo de isy zavatra iova ary isy dingana vaovao hiakatra eo aminareo. I Davida ke niakatra e. I Davida ke rehefa natoa de niakatra e. Hitretonao a, io Davida io a de olona nanana tontolo misy anazy de voafetra ny tontolony any am-piandrasan'ondry. De zavatra mikasikasika ny ondry, manety ondry. Ny zavatra mba jeren'ny Davida zany raha zao zany zao tsika efa am'zao tsika miteny zao de ianao zao ohatra mijery amin'ny ohatra hoe mijery am'ireny site web, mijery am'ireny site ohatra hoe misy zavatra ohatra hoe misy zavatra vidinao e. Na misy zavatra tontolo ilainao fotsiny e. Ohatra zao ianao ohatra hoe liana amina resaka rally de boky ao an-tranonao resaka rally, ny zavatra jerenao resaka rally, ao an-tranonao misy an'le kilalao fanaovana rally, sy ny sisa sy ny sisa. Davida ndray zao raha io a de resaka vilon'ondry. Mijery tapeo amin'ny Google izy, iza zao misy vilona tsaratsara, ty vilona ty ohatrany vilona le ahatra ho an'ny ondry, dika tsy hoe vilona taman-dehibe akory a. Vilona aiza. De resaka ondry, hoe niakatra mikorona volon'ondry a. Lafo be ny ondry ndray. Any any ty ondry amidy ty. Ny tontolon'ny Davida zany voafehy tao anatina resaka ondry sy fiandrasan'ondry sy de hainy daholo ny karazana fahavan'ondry, liona, bera. Rehefa ohatra zao de mivoaka ny mpangalatra ny ondry. Tontolo ohatra zany ny tontolon'ny Davida voafetra. Fa zao rehefa namalala rehefa vao ositra Davida de natsaka tamin'ny fanan'Andriamanitra de nanakafan'Andriamanitra lalana izy. Misy lalana vaovao sy kafan'Andriamanitra. De zao ny nifanenan'i Davida tamin'ny Goliata. I Davida rehefa namalala de tokony zay mikasika ny asany any ny resaka ondry. Ondry resaka ondry de ondry de ondry de ondry. De mandeha forum de resaka ondry. De manana am'zao tsika zao zany a, raha mety manana groupe zany zao ohatry Davida, de inona ny vaovao maneran-tany momba ny ondry. Na hoe ondry gasy eto Frantsa ohatra, na hoe ondry ondry maneran-tany, na hoe inona vaovao malaza ao amin'ny ondry Tamatavy, tsy haiko ohatr'izany. Iny avy narana groupe ifantatrareo reny. Be dia be, de zany ny anazy. Tao amin'ny resaka ondry. Groupena ondry. Fa vao ositra Davida raha avana malala, ny nanosorana azy ny ela. Misy zavatra mitranga. Ary zany rano te ampahiry anareo. Ianao rehefa vao ositra de mila manana fahasahina ianao. Ianareo rehetra zay hoe mbola tsy manam-pahasahiana, tsy fahotanana ny mitena zany ary tsy mamenatra, tenena moranorako ampe za ohatra mbola tsy vonona. Fa ny olona vao ositra anokatra lalàn'Andriamanitra, fa io lalana io a ohatran'ny hoe risqué. Ohatran'ny hoe misy risque ao anatin'le izy. Ohatran'ny zavatra mampatahotra, mahona tenako anao zany, tsisy olona niditra teo amin'ny lalana io. Nisy lehilahy goavambe, Goliata ny anarany. De jerenao tsara ny amin'ny tsovakitsika tsoa fa lava be, any amin'ny Samuela voalohany toko fahavita amby folo ny amin'ny Davida sy Goliata, zao ny zavatra nitranga. Ny tena marina io teny io, sy tokony hoe ny soramanitra sy tokony hoe ny amin'ny Davida sy Goliata. Fa tokony hoe ny amin'ny Saoly sy Goliata, na ny amin'ny Israely sy Goliata, na tsy fantatro. Voalohany indrindra tsy hoy Saoly mihitsy ny soratra hoe ny amin'ny Saoly sy Goliata. Ny antony, raha mamaky tsika any amin'ny Samuela voalohany toko fahaefatra enina amby folo andiny fahaefatra amby folo, de voalazan'ny ten'Andriamanitra fa ny fanahin'i Jehova efa niala tamin'ny Saoly, ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i Jehova nampatahotra azy. Tsy ho soramandro eo tsony ny anaran'ny Saoly ry havana malala. Efa soloina anarana olona vao ositra, halleloia. Ny anaranao io ho voasoratra eny amin'ny soramandry amin'izay manomboka rapitso. Halleloia. Ho eny amin'ny soramandry.
tonga de anarana Davida taiza de izy hatramin'izao vina nisy hoe Davida ny amin'ny Davida sy Goliata nefa Goliata ny alatany am'izay misy azy tsy nieritreritra zay Davida fa i Saul ny tao anaty sainy hoe Saul mpanjaka inona riavana i Goliata ngena hitan'izany Davida zany riavana rehefa vakitsika ny teny hoe nambany Goliata olona mbola tsy relaza zay taloha rehefa miady zay taloha tia miady am'izay mbola mpianatra de rehefa miady de maka namana hitanao misy olona mafy be reny de alaina namana de raiky zany hoe ady be mihitsy hoe mpianatry lycée Nansana iady amin'ny mpianatry lycée teknika ohatra tam'izany tao Pasapito tena iady mitondra motry akoho mitondra vato mitondra de maka le olona mafy be reny efa mafy be tany eny amin'ny ville reny hoe taonareo mba hiaraka aminay zay tam'izany na teny Ankatso ary zay misy fotoana miady riky miady am'riky de maka an'ireny olona misy olona namana mamasina eny ohatr'izany taloha de efa mifankafantatra ianona moa nalaindry zareo ianona miaraka am'izay de ianona koa miaraka am'izay de fadanjany de efa mifankafantatra hoe ianona ve nentiny resitsika iny daova ki Davida ngereny maneto tsisy ninona tsy mbola manana CV mbola tsy manana expérience afaka entiny eo tsy mpiady tsy miaramila tsinitsinina mpiandry ondry fa mahavariana niakatra teriny nazy ny anarany ny amin'ny Davida sy Goliata manomboka resahany zany Davida zany manomboka anaty soramandry ianao io manomboka ho any anaty soramandry ny anaranao aorian'ny fanosorana anao de manomboka ho anaty soramandry saingy zao ianao mila manam-pasahina tsy mila manana fisalasalana raha manana fisalasalana ianao de afaka mbola tsosorana ny fanosorana tsinay antsika mbola io zao ny voalohany nge mbola isy indray any ariana any alleloia fa i Davida tsy ohatr'izany tao ariana ny fanosorana azy de nisy olana nitranga ka io olana io olan'ny Israely rehetrarehetra io nisy lehilahy goavam-be tonga iady avy amin'ny Filistina iady amin'ny Israely de niteny io lehilahy goavam-be io tranga zao na fiteny manomboka any amin'ny Samuel voalohany toko fafito amby folo andiny favalo ary nijanona izy de niantsony miaramila Israely ka nanao taminy hoe nahoana ianareo no voaka ilahatra aminay iady tsy Filistina va feony am'izany tonga de ary ianareo mpanompon'ny Saoly mifidiana lehilahy ray sady manako ny feo am'izay misy volombava be fitana lehilahy anankiray aminareo areo kisidiny ety amiko karaha tahiny maresa izy raha maresy ka mahafaty fa mety tsisy anefa zany izy amin'io zavatra teo mpanomponareo zay fa raha resiko kosa izy za ma tsy resiko daholo ny olona rehetrarehetra fa raha resiko kosa izy ka matiko de ho mpanomponay rehetrarehetra nareo ka hanompo anay de ola lehilahy Filistina za efa niaiky ny miaramila an'ny Israely androany amoay lehilahy ray iady amiko iza mafy be iza breo izy tsy zaka tonga de tsy mijery ny Israely fa sady mody mijery zavatra hoe le voromailala tena feoany fotsiny de fa iza izy ianao tsy za zany tsy zary mandehandeha tsy afaka zoky fa tsy ianao tsy zaka ny teny tsy reo koa tsy aza de mora tezitra fa tsy matahotra ny olona Goliato avany Gata zany nge izy mampitahotra daholo ny amin'ny rehetrarehetra na ny masony na ny vavany na ny rehetrarehetra iza ondry zalahinareo so de sady miadeva ivorokely zay afaka mivorokely zay de milevanina eo anao fa aza matahotra afaka efapolo andro ke efapolo andro isa maraina aiza isaky ny ny atoandro aiza tsisy ka io olana io olana ho an'ny Israely fa fitahina ho ana olona anankiray satria misy olona anankiray anokafana lalana ovaina tontolony ny tontolon'ny Davida ho ondry sy ny momba ny ondry tany an-tsaha tsy fantatr'olona tany any
trotrongotrongy anaty liona sy bera fa ety hiakatra mba miakatra gamme ozy sika rehefa mivatra tômôbila taloha voalohany le petit prix de miakatra mba miakatra gamme ozy zay taloha rehefa mivatra tômôbila mba hiakatra gamme kely ka eto izy davida hiakatra gamme re avana malala ny tena hoe no ampiakarina gamme alleloia satria naniny efa voaositra ianao taloha sy ny ianao voaositra tsy mitovy halleloia ny zavatra apetraka aminao taloha sy ianao efa voaositra tsy mitovy fanokavanaandriamanitra lalana am'izay ianao ary io lalana io natao anao io de tokony miditra amin'io ianao natahotra ny olona isaoly nangovotra mody mijoro eo alohan'ny firesina fotsy mody mijoro efa tongotra sy ny any mangovotra mody manao fijery apapa nefa mangovotra le vy amin'ny saoly reny efa miady miady ny vy ka ny saoly tsy nafiran'ny hitalo le firovana vy reny ohatra vilany any reny de miady to de fantatry hoe mangovotra daholo ry saoly nangovotra daholo ny olona zao hoe inona ozy ianao nataony saoly ary tonga ny fotoana misy lehilahy ray voahiraka anatitra fromage sy sakafo hoaniny ralany mbola hirabotsy raha olo-kafa zany zay ve anga efa mba voaositra ihany de mbola hirabotra ihany zato ianao fa ianao na mbola efa voaositra de mandrasany le andro anankiray nandratan anao halleloia mody enga tamin'ny hirabotra io ndanatery ny sakafony ralanao de antanio nanao na ny ady satria zao ny zavatra teny Jese any amin'ny Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo andiny fafito ambin'ny folo ary hoy Jese tamin'ny Davida zanany eto ty lango erany efa ety sy ireo mofo folo reo ary ho an-dralanao ka de eto faingana ny tompo reo ho an-dralanao ary eto any fearivony ireto fromage didiny folo ireto efa nisy fromage tamin'izany de izao na tsara ihany ny ralanao na manao ahoana de eto indray zay ahafantarako mitoetrany hirabotry mampiolona dia raha mbola misy zavatra miona misy zavatra misy coïncidence hafahafa be zany teto ravana malala zao le coïncidence Davida tonga teo Davida izy Goliath ny voa teo am'le fotoana nivoahan'ny Goliath iza ndray ary mbola tsisy safoana manakoako mihitsy ma satria ry amin'ny teny voatra reny mbola tsisy tonga foana iza ny mafy be ohatra zany mivanakray iaraka iady amiko ary raha mbola niresaka taminy izy de tamin'ny niakatra teo amin'ny miaramila Filistina le mpiantsy ady lehilahy Filistina avy any Gata Goliath nareny ary nyteny takany teo aloha izy ary lehilahy rehetra teo amin'ny Israely raha nahita lehilahy io de nandositra azy fa matahotra indrindra nandositra ary hoy lehilahy tamin'ny Israely vitanareo fa io lehilahy miakatra io iaka ny miaramila ny Israely ny akarany io ko zay lehilahy mahafaty io de ataony mpanjaka malaka-rem-behivavy ary omeny ny zanany vavy ho vadiny sady tsy ampandoavy ketra amin'ny Israely ny taranadrainy hitanao Saoly tao mpako vitana zao lehilahy zay mahafantarika meko anazy mihitsy ny zanako tsy namarina tena marina meko anazy ao zanako fa zay mahafanty an'io iza ny sara tsy izy sa hatram'izay zanako Saoly be mpijery iza ny tsy raha ireo vadiny zanako Saoly fa avo hoe zay maresy an'io zao efa misy olona miaraka amiko Saoly tena marina fa katsinareo le tenenio mba tianareo zanako efa nisy vehivavy ray zay mba anona miala tsy mety amiko ny zanako nefa nety fa matahotra ny Goliath hatram'izay zanako Saoly misy miteritendry lokanga mihitsy isaky ny amin'ny any ao ihany ve fa avo hoe amona ny Goliath naoriny olona ny lokanga tsisy nira tsony teo amin'ny efitrano kely zanako Saoly matahotra maty nomena ny zanany vavy tsisy sa mena sy mena arena ao mena miliara eo zay
hatravo zay fikatsaka miliara fa hoe vao eo amin'ny monina zay de nanomboka tena tsy tena vola nge fototry ny ratsy tsy ilaiko le miliara so aloka ihany ny atsemboan-tavako nanaka tsy tiako le manana loatra efa mena rem-bevava lasa lahita antony tsy tiavana ry daholo za ohatra tsy de tiako le manan-karena manjary miafahafa amin'ny olona sao de manambony tena aloka ihany am'zao tsy ilaiko le rem-bevava ny tena marina Goliath tany natahorana tamin'io mena reny avy eo ary tsy mandoa tsy ampandoaviketrina ny amin'ny Israely taranadrainy tsy mandoa impôt jeretsika mandoa impôt fa tsika ty andafy sa tsy mandoa mandoava impôt ianao ilainao ny anina ilainao re fa tena tonga de zao azy amaresana hoe tsy mandoa impôt mbona misy mitendry tsy alao manara-tala alao manara-talàna ry zao le adohetra fa tsy alao anohana ny fanjakana tsy tiako zany ohatry ny hafahafa be hoe tsy mandoa impôt zany sao letry sao de misy arakaraka ny ery nefa sao lefa miteny fa io atahotra ny Goliath rehefa Goliath angeramba nanio tena mamositra zavatra maro ny olona tsy voahositra fa zao arô Davida tamin'ny olona teo nila ny olona zany nitsoka an'ireo fahasoavana rehetrarehetra zao no nino no nitahotra n'lay iza ny olona teo de natahotra satria zao zao za te tena anareo androany fa ny ositra ny fanosorana zavatra ngezabe ny fanosorana tsy ny olona rehetra aloha no nosorana tsy hoe todra ianao menaka ray barika de hosory daholo zay olona hitanao diloilo tandroka anankiray feny diloilo olona ray no hosorana amin'io de hosorana eo daholo zay mifanena tamin'ny Samuely olona ray ary iny olona ray iny misy zavatra homanin'Andriamanitra amin'ny ka teto de zay olona ray zay ihany no nanana sofina na enieno hoe iny ozy Davida andininy fadimy amby roapolo ary ony ela tamin'ny Israely ary Davida tamin'ny olona andininy faina amby roapolo ahoana sy ahoana tsara iny atao amin'le olona ahoana tena veriny olona le izy kefa hoe omena anao ny vady manana rem-bevava miliardera ianao de mena vehivavy tsara tarebe tsy mila manao annonce zany tsony tsy mila mitondra tomobile anao de maka tsy mila an'zany tsy mila manoratra epistily zany ianao tsy mila misahirana hoe efa mangovitra zao ianao de misotrotoka kely ianao de sasa resaka le vehivavy tsy mila an'zany tsony tonga de omena anao vehivavy tsara tarebe ary tsisy akijery hoe namena volony na mainty volony ninona omena anao zanakavavy mpanjaka ny zanakavavy ny mpanjaka ny Angletera zany omena anao sady tsy mandoetra tena hoe hita fitahina tena lavareny hatramin'ny taranadrainao ry havana malala tonga de nanao ohatr'zao ny sofin'ny Davida raha ohatra hoe inona tsara zany ozy izy ny atao hoe sy tonga de hoe Davida tsy hoana alao ataoko zany alao ataoko zany nanontany teny Davida fa naninona tsy nataonareo zany fa maninona Davida mbola tsisy nakala izy mbola tsisy nanao hoe say fa nisy nanao tsisy anao an'zany ozy izy ny olona alao ataoko ozy Davida tonga de ozy Davida fa zinona moa Filistina tsy mifory io no iaiky ny miaramila Andriamanitra velona zao ry avana malala nisy olona maro be teo Filistina de Israely fa nisy Israely karazany telo teo mpanjaka ny ray de miaramila mpiady ny ray ary ny olona fahatelo voahositra tsisy akantany na mpiandrondro na mena volo na baribarimaso na tsara tareny ninonninona raha teo tsisy nalana fahatsara re tany ny olona any tonga de le miaramila ratsy tare be reny efa le misy olona trolatry reny tonga de tany efa le olona zatra miady fa finja zany banga kely ny fety efa voany tontondro foana tonga de le ohatry zany za zany efa le tena misy olatrolatra efa zairina mihitsy tonga efa tena mpiady teny niditra olona tsara tare kely tena fa ndray mpanjaka ny ray miaramila fa ndray voahositra de io voahositra io nanana fijery ny avaka indrindra
ny olona rehetra nijery hoe zanadefo no hoay ny sabatra no hoay ty angeza ny firy akio hoay zany izy maty no tsika hoay zany firovatratra io andriamanitro zany ny masony olona rehetrarehetra fa ny masona olona ray vao ositra tsy zany ny hitany fa le arembevava tao ambadika lizy aitsika ny toen-tantara aitsika ny toen-tantara nidiran'ny Davidy io ady io matiny Davidy io lehilahy io ny tena marina ireo zavatra rehetrarehetra nomaniny Saoly ireo nasen'Andriamanitra nomanina ary Andriamanitra tsy taitra fantatr'Andriamanitra nomenana io satria fantatr'Andriamanitra no sa ny olona sa hiditra amin'io de tsy maintsy olona voaositra ny olona voaositra tsy mitovy amin'ny teo aloha i Petera fantatritsika tsara Petera taloha de natahotra be natahotra no faty ny Petera na izy zavatra mitranga de tsy anana ny finoana foana de mampatahotra avy ho faty zay rano samboaravara mampatahotra azy tsy manam-pinoana tena matahotra namparaina vehivavy ianao naman'io za hono de mba zany Petera masy manana ny Galiliana mantsy miroky ny Galiliana mantsy tsy mitovy fiteny amin'ny olona teo Jerosalema tamin'izany de napakaina vehivavy teo am-pitaniny anafa ianao isan'ireo Galiliana koa ianao za hono de tsisy iny zany ohatra mirokiroky kely ohatra ny ranabavy ralatody sy ranabavy tsambaza zany anao mandainga roky to de tratra de zao zany zavatra tiako tenenina nampatahotra ny Petera daholo zavatra rehetra fa Petera rehefa avy nandalo Pentecoste tsika aloha amin'ny 27 ho avy zao sabatal ny pasika atsika am'ty de mba manasanao sady zay alimbavaky tsika amin'io sasakalim-bavaky ny pasika amin'ny tapabolany rapitso moa izany pino moa tsika zao rapitsika 13 amin'ny tapabolany rapitso alina ny sasakalim-bavaky ny pasika atsika tsara fantatra hoe zay misy fotoana anaty fasarana de tsy voatery fa amin'ny tsy maintsy isy annonce ataonay ihany moa de raha mbola tsy nanandra anao de ndao anao mitandrema pasika miaraka aminay de ho hitanao ndray ny fahasoavan'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainanao dia teo natahotra no faty nampatahotra amin'ny Petera daholo zavatra rehetra fa rehefa nandalo Pentecoste vao ositry ny fanamasina Petera zao ny zavatra mitranga norahonan'ny olona Petera tsy hitory-teny fa tsy nety mihitsy izy ravana malala no fatorana izy nentina tany am-pigarana ary zao mba tenin'ny Petera 9:20 afanganako satria lava loatra asan'ny apôstôly toko 4:20 fa zay tsy maintsy milaza zavatra hitanay sy renay nasena tsy niteny fa Petera mijoro na de ho faty aza tamin'izany fotoana zany satria naninona Petera le nataotry no faty teo rehefa voaositra halleloia to de vonina no faty azonao vonina no faty amin'ny filazantsara tsy nirarana de nirarana nampitahorina fahafatesana fa miteny hoe zay tsy maintsy milaza zavatra hitanay na tianareo na tsy tianareo ianareo rehetrarehetra reo fa aorinan'ny fanosoronareo de ho lasa anana fasahina ianareo ho lasa olona hijoro raha misy olona zany aminareo hosorana rapitso nefa nareo mbola tsy samby joro sy na de fandaraneo mbola mamenatra anareo teneneo ny anaranareo de tsy mahafaty aza mandainga teneneo za mbola tsy vonona Jefta amaranako azy misy lera anankiray atao hoe Jefta misy lera anankiray atao hoe Jefta ny amin'ny tantara firaika amby folo lava be ny tantara fa tsy ho tantarako azy satria lasa ny fotoanantsika misy lera anankiray atao hoe Jefta any amin'ny tsara firaika amby folo any io Jefta io de zao zanaka vehivavy jangy izy io ary izy io zanaky ny vehivavy hafa de rehefa nandeha izy de ndroahany ralahany hoe ndany ianao fa ianao tsy manandova tsy andova eto amin'ny taranaky ny rainay ianao fa zanaky ny vehivavy hafa de Jefta nandositra ny lalàny nonona tany amin'ny tany doba de nisy olom-poana nivory teo niaraka taminy io lehilahy io koa ravana de lehilahy voaositra io lehilahy io ravana na ilikiliky io zay hoe aza tositosika ny ondribotry fa tsy fantatra ao zay anao kambana fa nefa raha ny tantara satria tsy ho tantaraiko tsony tsy ho vakiko tanteraka fa lasa ny fotoana fa nefa raha ny tantara de zao na de zanaky ny vehivavy hafa reo na de natao zanaky kala hafa reo natao ankilabao io lehilahy io fa niankina tamin'io
efa amonjena ny firenena satria voahositry Jehova izany Jefta izany. Anao teteny aminao zava-dehibe ny ositra ary zava-dehibe ny fanosoran'Andriamanitra. Anao asan'Andriamanitra ianareo zao rakizy. Na de misy efa ohatran'ny reninay ary nareo de ataony hoe rakizy amin'ny ara-panary resaka io de zao. Atokan'ny teninareo. De maneke ianareo fa te hanositra anareo Andriamanitra ary te handefanareo handeha lavitra Andriamanitra. Ao ambadiky zany manana fahasahiana fa isy lalana sokafan'Andriamanitra be amin'ny asan'Andriamanitra. Mety nareo zao mbola tsy hitanao zany hoe nareo no ataon'Andriamanitra fitaovana amahana olan'olona. Mety are olana mahavaky loha am'izay nareo manomboka eo fa tadidio fa ho anareo mihitsy io. Eto ambavaka le olona, ampaherezo le olona. Zay eo miaraka aminareo tsy manara ianareo. Alleloia. Fanomboka isy zavatra isokatra ary zao foana ny tadidio. Rehefa zavatra misokatra eo anoloanareo de hidiro fa nataonareo. Mety isy lalam-pitahiana, mety misy lalana na de amin'ny asanareo fotsiny ary. Beta mengeravana malala nareo manam-pisalasalana misalasala. Fa tadidio fa ny olona voahositra lalana misokatra. Andriamanitra nokatra ny teo anoloanao. Tsy sahan'ny olona miditra amin'io fa ianao midira. Ho le fomba fiteny frantsay ceux qui risquent gagnent. Ka ianao ravana malala ohatrin'ny hoe misy fitaitenana io. Fa ny olona voahositra ny lalana misokatra anao tsy lalana mahafaty anao fa lalana ahitanao fahasoavana be ao ambadiky zany. Matoky fa avoarainao zany afatsika androany zany. Ny zavatra tiako tenenanao sy ampaherezananao ho antsika rehetra zay mpijery ihany koa. Angatao hoe za Andriamanitra mba hosory koa za Andriamanitra. Fa Andriamanitra ane anositra anao, hitari-dalana anao aloha. Alleluia. Andriamanitra kosa aloha ravana malala de tsy manositra olona mbola tsy vonina. Tsy hoe hosorana ianao ka niositra men'Andriamanitra anao sanatria andeha hanovanao kitoto rehefa le sabotsy arivo nareo any Koweïty any taloha. Hatram'izao mbola misy ankizy ohatrany aho rehefa mahita ankizy ohatrany de soriko tsy amihako aloha fa mandery anahy mijery an'izy le manao kitaladala mampandihy zavatra eo amin'ny Facebook eo. Niositra Andriamanitra tsy ilay tsy hoentina anaovana an'ireny. Niositra Andriamanitra tsy entina hijejony ery sery. Niositra Andriamanitra tsy entina anaovana an'izao zavatra rehetra araka ny nofo zao fa niositra Andriamanitra de nentina anaovana asan'Andriamanitra, anaovana asa ara-panahy. Raha mba mampagetaheta zany ny zavatra teneniko anao de zao. Manaranga ianareo hoe nidiandreo ankizy eo alohanareo reo nidina andehanan'ireo de tsotra nanapa-kevitra ny androso tena androso. Ary efa nanompo-kevitra tena androso de zao tapahana tsara ny hevitra fa tsy maika de miresaha aminay. Fa rehefa vonona tena androso ivavaka ianareo omena ianareo aloha ny fampianarana reto avy ny zavatra fahamarinana tokony hijorotsika. Maresy lahatra anareo reo rehefa vita batisa moa nareo alleluia. Mbola tsy vita batisa anareo de atao batisa ianareo de miaraka aminay anatin'ny groupe zay maresy am'izay nareo de mandroso nareo de ho avy ndray ny fotoana ianareo indray no hosorana. Tadidio fa samy hafa tanteraka ny olona tsotra sy ny olona efa voahositra. Ary tadidio fa rehefa niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra lasa nisy tahotra tao amin'ny Saoly. Efa hita vakitsika teo nge zany mbola tsy vakitsika teo teneniko anao hoe jerenao tsara amin'ny Samuela voalohany toko 4:12 voahositry Davida enonao ty fa ny fanahy Jehova kosa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanaratsy avy tamin'Andriamanitra nampatahotra azy. Ary ny mpanompo ny Saoly taminy indro ankehitriny misy fanaratsy avy amin'Andriamanitra mampatahotra anao. Aoka ny tomponay ankehitriny andidy anay mpanomponao izay eto anatrinao mba hitady olona mahay mitendry lokangy zay ary rehefa misy fanaratsy avy amin'Andriamanitra tonga aminao de hitendry amin'ny tanana izy ka de ho tsara ihany ianao. Ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony mizary izay olona mahay mitendry tsara ka ho eto ty amiko. Tena mahaly ny anankiray tamin'izao tovoka hoe indro ny anankiray amin'ny zanaky Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry sady lehilahy mahery sy mpanafika izy ary mahay mandahatena sy lehilahy tsara tarehy ary Jehova momba azy. Hitanao revana malala misy olona leo ny olona tamin'izany mpiandrondry mahay mitendry lokanga daholo
mahay miteny lokanga daholo ny mpiandro iny satria iny mananany tsy marina fa Davida nay nitendry lokanga indrindra tamin'izany ianangiravana raha mandeha amin'ny faritra andrefa an'iny ianao mahay mitendry gitara daholo nge ny olona amin'iny mpiandry androndry any mahay mitendry gitara daholo ny olona amin'iny faritra Ampefisanala Vory sy ny sisa iny Antanio mampionina fa inona zavatra tiana tenena tsy marina hoe Davida ny tena mahay fa nahay daholo ny olona taloha le fifidianana misy monde reny sarotra be hoe iza am'ireto ary ny fidiana ka satria tsara daholo tsy marina fa Davida rery mahay fa izao rehefa avana malala Davida voaositra rehefa voaositra Davida fantatry ny olona ny momba azy fantatry ny olona hatramin'ny hoe mahay manafika izy a lehilahy tsara tarehy izy a mahay mitendry lokanga izy a fa izy ireo olo reny fantatra an'izany ny olona rehefa voaositra na mitendry izy indray mandeha miparitaka ny olona mahay mitendry be ny olona iny de nahay mitendry be hozy ny olona ary rehefa zainy izy ary sao de ndraika tany am'sekany hoe iraoaka ty amiko Davida zanaka izay miandrondry ary jesao naka jese naka mofo tokony ho zakany boriky iray sy ny divay iray sy ny hoditra sy zanak'ozy de nampitondray ny Davida zany ho an'ny Saoly reo ary Davida tonga teo amin'ny Saoly ka mitondra teo anatreha ary tiany indrindra ka de tondra fedina sady Saoly a naniraka teo amin'ny Jese hoe masina anao avy reo Davida hitoetra eo anatrehako fa efa mahita fity amiko izy ary raha nisy fanaratsy tamin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly de niraisin'ny Davida ny lokanga ka mitendren'ny tanany ary de velombelona sady naharitra nanaritra Saoly ary fanaratsy niala taminy tanao ravana malala avy be ny olona ty aminay azakaka nareo fa avy be mihitsy ny olona ty aminay za nefa ty amin'ny efitra ambony any manao an'izao fandaran zao de feona orana zany raha noram-pitahiny halleloia de zao tsodran'Andriamanitra ozy rana vaviserina tena mosaka ny olana ty aminay tamin'ny maraina avy fofofofo be mihitsy ny rivotra fa tahin'Andriamanitra tsika halleloia zao ravana malala Davida vao voaositra fotsiny a na ny fitendriny lokanga aza de manala devoly ny olona ray rehefa voaositra hatram'izay ianao ny hira hidiny olona ny varavarakely hidiny vadinao koa varavarakely sao de veriny olona fa misy mamono ianao rehefa misy ositra miraha am'izay nge ianao hoe vohainy olona varavarakely zany feo androny tiako very sera hirany seho maly halleloia Davida na lokanga aza tendreny de nanala devoly satria nahoana satria voaositra Jehova izy niady nataony taorinan'io nafaty arivarivo Saoly fa Davida nafaty amin'alina satria nahoana satria Davida voaositra osoran'Andriamanitra ny ianao ary androany tsika anao antirity hoe androany Andriamanitra rehefa nositra anao a de mba teneniny koa Samuela hoe feno diloilo atao feno tsara halleloia fenoy diloilo feno tsara ny any sorana anao rapitso androany koa anao afaka miteny hoe tompo a fenoy a mba hitafitafo a de ho feno manaraka an'izany na ny sininao a na ny fitoeram-barinao a na ny ara-panahinao ary tadio fa rehefa tahina ny ara-panahinao ianareo rehetra zao tsy ny ara-panahinareo ihany ny androso fa ny ara-nofinareo koa ho tahin'Andriamanitra ianareo mahereza samy tahin'Andriamanitra de am'lahady alina ianareo aheny fijona vavombela mahafinaritra reo ankizy reo a mahita tara ny lalana ny lalohany a mandrapatonga zany a fanosorana izany a ka mandrapatonga azy ho tonga hoe tena mpiara-miasa kaika am'izao fandarantsika fandarana andramboka izao zao samy tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra de mba ataovy atay tao anatinao koa zany za koa Jesosy za mba te handroso ihany koa raha hitanao fa mety mahasoanao maharisy lahatra anao de andaotsika ary ifampitatana ny azakazaka ho any an-danitra fa ho any an-danitra isika mahereza daholo tsika rehetrarehetra halleloia aso aloha nitsahatra ny orana niara-nitsahatra tamin'ny fandarana ny orana ndavary a tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra mino finaritra azy halleloia Azoni
Jesosy amen tenene feno i tompo alleluia endravana malala andeha ho ataontsika tonombavaka zany iry zany vavaka zany toroteny zany koa ataontsika tonombavaka dia otsika teny hoe tompo tena osory halleloia osory fa te androso te hita lalana misokatra te ahitany voninahitra ao halleloia za mindravana malala fa andrisikanao androso bebe kokoa izany ten'Andriamanitra izany ny fiainanao io tia azon'Andriamanitra fenona amin'ny tafotafo io mihoatra noho izay neritreretinao fa ny angatahana aminao dia izao hoe teneno hoe tompo za voninandroso halleloia tena tian'Andriamanitra ny andray anao mpiara-miasa akaiky aminy ravana malala dia androany tena teteny aminao hoe fotoana androany tena hoe afaka noloranao tena ihany koa io ankizy ireo dia niainga tamina fanoloran-tena halleloia niainga tamina fanoloran-tena ary fanoloran-tena tena hoe tsy ny hoe manolo tena iseho eto mivavaka andramoka izao fa fanoloran-tena hanao ny asan'Andriamanitra halleloia fanoloran-tena hanompo an'Andriamanitra androany te ampairanao ahiteny manao hoe amin'ny fanosorana manaraka sao dia mba hanjaranao amin'ny batisa manaraka sao dia efa mba tokony ianao manandalitsika ravana malala ary ho atsaraintsika ny fanompotsika an'Andriamanitsika ho atsaraintsika ny fanompotsika an'Andriamanitsika hiezakitsika nanao zavatra mahafinaritra sy matotra sy mahateo-tio an'Andriamanitra satria isan'andro tsika dia anaovan'Andriamanitra an'ireo zavatra mahateo-ty fahasoavana fifaliana halleloia ho tain'Andriamanitra ny ianao ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia ianao kosa anao fanoloran-tena any amin'izay toerana misy anao any fa za mino farian'Andriamanitra ny fanoloran-tena izay ataonao ivavakantsika amin'izao fotoana izao tompo misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misaotra anao ny amin'ny teny izay nampitondrainao misaotra anao ny amin'ny teny izay tonga tamin'ity androany ity Jesosy misaotra satria fantatray fa tsy tonga fotsiny taminay zany fa tena te hanositra tokoa ianao anay misaotra Jesosy ary dia
petrako aminao Jesosy ireto mpiara-miasa aminay akaiky ireto. Ianao ny mamaly fity azy ireo Andriamanitra. Tena mamaly fity azy ireo any ianao Andriamanitra. Ary matoky sy mino azy Jehovah Andriamanitra. Matoky sy mino azy Jehovah Andriamanitra. Matoky sy mino azy Jehovah Andriamanitra fa anandratra azy ireo ianao. Anokatra lalana ho azy ireo ianao. Ampitombo azy ireo ianao. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao, makasitraka ny amin'ny fitantananao, makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Makasitraka fa tena tsara sady lehibe ianao. Andriamanitra, izaho ihany koa izay anateraka an'izany fanosorana izany rapitso Andriamanitra dia ianao koa ny amositra Andriamanitra. Dia ianao koa ny ametraka amiko ny tanamaherinao isan'andro Jehovah Andriamanitra. Atotosako an'izany adidy izay tanterahana izany. Misaotra anay Jehovah Andriamanitra mpantatra famitianana ity dia hanomana ilay dililo masina ianao anosoranao ny tsirairay avy. Dia olona manana toe-panahin'ny olona voaositra izahay. Olona saisa, olona manam-pinoana, olona tsy mihemotra, ary olona mandroso, ary olona ho any an-danitra. Misaotra Jesosy malala. Ny angatahako aminao Jesosy dia izao tehirizo ireo. Tehirizo. Fa te hifankahita aminao izay rehetrarehetra. Hifampitantana iona aminao. Misaotra Jesosy Betsaka ny tsy voalazako teto nefa raha izay voalazako ihany no tanteraka Tompo dia maty antoka izay. Fa ianao ilay Andriamanitra manan-kare-pahasoavana, ilay Andriamanitra mitahy, ilay Andriamanitra mitantana. Tanteraka mihoatra lavitra no izay mba nieritreretinay ianao Jehovah Andriamanitra. Ka dia jereo amin'ny indra fonao, amin'ny tanam-pahasoavanao ny tsirairay avy Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jesosy voninahitra ianao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Makasitraka indrindra Tompo. Dia voly sy Satana dia afatrao amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany. Fa moavy zato eny avokoa ny teny izay nitoriana teto tamin'ity androany ity. Misaotra betsaka Jesosy misaotra fa tsara ianao Halleluja. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena, mpandrosotsika na vavisika Suzelle, ivavaka ho an'ny firenena. Tany Tompo rahabavy Suzelle. Tany Tompo pastera dia tany Tompo daholo tsika rehetra. Mbola ary ivavaka isika. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra ray amasonao, makasitraka anao izahay Jesosy. Makasitraka no fitiavanao, makasitraka no famindramponao, makasitraka no natanterahana izao fotoana izao indray. Misaotra anao izay Jesosy fa tanteraka soamantsara ny fotoananay androany dia narovanao ny connexionnay ka tanteraka soamantsara izany izany fotoana izany. Misaotra betsaka fa voatory teto indray ny teninao sy ny hafatrao Jesosy dia ny amin'ny fanosorana anay izay ho tanterahana rapitso. Dia makasitraka anao Jesosy, makasitraka anao sahady no ny fidiananao anay tsirairay avy reto. Na dia tsy mendrika ary izahay, na dia olona tsinitsinina tahaka ny Davida ary izahay Jesosy. Dia mbola novidianao izahay mpanoty izay Jesosy malalo, nefa nasoanao tamin'izany lavaky ny fahotana izany. Ka novidianao ho hitondra hiara-iasa aminao Jesosy amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia makasitraka anao izay noho ny amin'izany fitiavanao anay izany Jesosy. Makasitraka anao izay noho ny amin'izany famindranao fo aminay izany Jesosy malalo. Mino sy mananteny izahay fa tsy izahay rery ihany Jesosy no hovidianao sy hosoranao, fa mbola misy koa Jesosy no hovidianao amin'ny reto mpiaino anay reto Jesosy malalo. Mino izahay fa mbola misy no resy lahatra Jesosy hanaraka ny dianay koa Jesosy malalo. Mino izany izahay ka mangataka anao izahay Jesosy mba hiasa ny fanainao masina amin'izao ora sy fotoana izao amin'ny reto olona tsirairay avy izay nieny sy nandray ny teninao reto Jesosy. Mba anaiky rosy Jesosy malalo, tsy atahotra Jesosy fa mba anaiky ny anao ny asanao, anaiky no tonga irakao Jesosy malalo. Hitory ny filazantsaranao maneran-tany amin'ny olombelona rehetra satria izany ny sitraponao. Dia mino izahay Jesosy malalo fa efa mihaino sy miasa sady ny anjelinao amin'izao fotoana izao andresy lahatra ny anay tsirairay avy. Tondram-bavaka ho amin'ny firenenay izay Jesosy amin'izao fotoana izao. Tsisy miafina aminao Jesosy ny firenenay
ny fahotana ao anatin'ny firenenay io, ny aizina manarina ny firenenay Jesosy, ny aiziny fitsangatsangana, ny aiziny fitiavatena, ny aiziny ny fahotana rehetra izay mianjady amin'ny firenenay dia fonanay eto anatrehanao izany. Jesosy malalo, ianao no angatanay Jesosy mba hanafaka ny firenenay amin'izany fatotra mahazo azy izany Jesosy malalo. Dia afao ny firenenay Jesosy, jerevo ireo sahirana izay tsy manan-kialofana Jesosy, tsy manana hanina hohanina Jesosy. Ianao anie Jesosy no hanome sakafo an'izy ireo, ianao anie Jesosy no hanampy an'izy ireo, jerevo ireo marary Jesosy malalo any amin'ny hopitaly sy any tokantrano tsirairay avy any. Ianao Jesosy no hanasitrana an'izy ireo izay nampigadrana Jesosy, ianao anie no hanome hery an'izy ireo tsirairay avy. Jereo koa Jesosy ireo mpitondra anay mba tolory saina Jesosy, mba tsy ho titena ary indrindra fa mba hiankina aminao tanteraka Jesosy malalo, mba ahafahanao miditra mitsehatra amin'izany firenena izany, ka hanafaka an'izany firenena izany amin'ny fahantrahana Jesosy malalo. Jesosy malalo, jerevony izay tsirairay avy izay nanaraka ny vavaka teto androany, dia ianao ny tahirany tsirairay avy Jesosy, ianao ny tantana sy arony tsirairay avy Jesosy, tantany koa Jesosy ny fianakavianay tsirairay avy. Dia aokany Jesosy mba tsy ho very maina izao fotoana entinay manompo anao izao Jesosy malalo, fa mba ampinao koa zahay indrindra fa ny fianakavianay manoloana izany. Dia apetraka am-pelantananao mino izay Jesosy malalo fa nieno izany vavaka izany ianao, dia dera sy ny laza voninahitra dia ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Sotra iray io, alleluia, amen. Alleluia. Sotra betsaka ny anapahapisika Suzelle tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Dia izay koa ny fotoanantsika androany misaotra ny anapahapisika ihany izay vavaka ho an'ny fanombohana. Dia misaotra ny anapahapisika Suzelle tamin'ny vavaka firenena. Dia misaotra nareo rehetra ihany koa na hatramin'ny farany. Raha mbola tsy tonga amin'ny ran'olanitra Jesosy dia eo aneto indray na amin'ity fandaharana ity amin'ny alahady. Raha pitso alina tsy misy fandaharana fa to dia amin'ny alahady tsika vao miona. Fa raha pitso kosa dia manome fotoananao zay amin'ny 6 ora dia efa manomboka ny fiarahantsika. Ao anatin'ny commencement akira irahana amin'ny rahalahy Jonathan tarika fotoana dia mamintina ny toroteny rahalahy Tojo. Dia manomboka amin'ny 12 ora miray sasany dia manomboka hitarika fotoana mampionana dia toroteny ny tenako. Miaraka etsika raha pitso mifampahery. Fiarahantsika ny tapitra fa fiarahantsika koa nefa tsy tapitra. Raha miditra amin'ny site web ny Akira Radio ianao www.andramokaizo.com dia afaka mihaino onjapeo ianao. Misy toroteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 7:70 maraina, amin'ray amin'ny 7:70 alina. Ny toroteny mandeha pitso dia toroteny nandeha androaly ihany tahaka ny mahazatra satria dia azo antoka fa hiaraka eto foana tsika anaty Facebook raha pitso dia aloha ny olona mihaino radio fa tsika dia hiaraka anaty fandaharana dia afaka mihaino radio koa anao eo antsefatsefany eo. Samy tahin'Andriamanitra tsy aretana gamalela aloha za fa alao amin'ny lahady indray. Samy tahin'Andriamanitra vonona amin'ny fosaina sy mifanà daholo nareo rehetra ao amin'ny groupe izay maharesy. Dia misaotra nareo nahatrany hatramin'ny farany raha pitso indray ny fotoanantsika ao anaty fitandremantsika ny sabata. Samy tahin'Andriamanitra mahereza daholo. Halleluia, amen.